fifaliana be ary nahazo fahasalamagna tao agnatin'izegny problème zegny. Ka zegny ahafahako mijoro vavolombelogna amitsika eto fa Andriamanitra mahery ary be fitiavagna mpamindra fo dia avy tamin'ny alalany izay fitiavan'Andriamanitra zay no nahafahanay tamin'izegny asa ratsy zegny. Ankehitriny ry havana dia sitrana soamantsara zay ary mandray an'i Jesosy ary faly amin'izay rehetra fahasoavana name Jesosy zay zegny. Ka zay no agnintanana atsika tiatsika Jesosy ary mamindra fo Andriamanitra. Ka na ino problema misy amitsika rehefa vonona misaigny amam-panahintsika ifikitra amin'Andriamanitra ry havana dia avotro atsika miala amitsika ny problema, miala amitsika ny fahasahiranana isan-karazany. Fa ilain'ny Andriamanitra ny favognosany ny tegnatsika, ny favognosany fo amam-panahintsika fa tegna ifikitra aminazy dia ho azontsika ny famonjena. Zay ngambany ny tantara fofo makasika ny raha nandalovanay sy nandalovako ka dia aheriko amin'ny ranabavaka ato amin'ny fitenenaka misaotra atsika. Zay moa zany ny fitoroana vavolombelona zay nataony famonjena nataony Jesosy tamin'izao ranadà zao. Ke isany agnatin'izegny ianao zay matsapa fa tegna hoe agnatin'ny fahavesarana ny olana amin'ny fiainagnanao na misy agnatin'izay raha nataony zay koa ny raha ataonao dia mbola tianao Jesosy. Tsy mitsaranao Jesosy magnologna an'izay raha jiaby tsy nanjary vitanao fa ny fanapahan-kevitra ho anao amin'ity andriny any ity dia ny mandray azy amin'ny fonao madio dia anana an'izay fiadanana zay ianao. Agnatin'ny tsy fahasalamagna anao Jesosy afaka magnasitrana anao. Ikegna fa losika atsika tsy maintsy arary fa kosa raha manana an'i Jesosy atsika tsy marary ela ary tsy mahazo vatra amin'ny fiainagnatsika ny olana. Ke magnetagna atsika zegny zahay amin'ny andriny any tio fa tegna iova fo atsika ary agnatin'an'i Jesosy fa tia atsika Andriamanitra ary tsy misy mahery ambonin'Andriamanitra. Dia ivavaka atsika misaotra an'Andriamanitra amin'ny famaragnana ny fotoana. Misaotranao zay ry Andriamanitra rainay zay tsara indrindra ny an-danitra raha mbola afaka Tompo nizara ny fahatsaranao teto amin'izay tantanàna zao. Ary eto koa Andriamanitra Tompo dia apetraka feno ampelatananao ny fijoroana vavolombelona sy tenin'Andriamanitra zay zaraigna teto mba hitondra fiovana ho ampony tsirairay avy ary hitondra fanasitranana ho an'ny farofiany tsirairay avy ho mankasitraka indrindra Jesosy eo. Amen. Arabeng salah tegna le afaka agnatin'ny heziny fahotana fahitako andrety zay nitsoro vavolombelogno nazavy izy nazaheko ny tolika talanjony taroa letike foratsitina ndraiky ogny agnatin'izegny maloha zay ty misy raha homagnimagny zay akety afa mandeha homagnomanazy zay aketika misy raha atao hely mikasiky fanambadiagnanay amin'ny le 18 sakala tsipitsipi la sy tema magnasa atsika jiaby makoraza mahita regny zegny Allora vita somansara misaotra